ry zafady eny a fa merabatsika rehetra amin'izao andro alahady izao. Andefa hira aloha araky ny mahazatra afaka ny fandaratsika androany satria very olomanga ny akama, very akama ny akama ary very mpiara-mitolona, very ray aman-dreny, very olomanga ihany koa ny firenena, very olomanga ny rahalahy rehetra rehetra ao anatin'izany atao hoe firalahiny zany, ary very olomanga ihany koa ny taranaky ny Andrendranando satria Ndry-dehibe ray aman-dreny lehibe no lasa. Omeko anareo eo ny tatasika anombohatsika azy dia ataotsika hommage ary fanomezam-boninahitra n'izany olon-dehibe zany, olo-manan-kaja zany satria dia manan-kaja tokoa ny lasa ka mila fanajana. Io moa araky ny teneniko ny olona maro hoe zany fanajana zany dia tsy ianao no mangataka azy fa ny olona manodidina anao no manome fanajana anao. Ka rehefa tsy omen'ny olona fanajana ianao dia mieritsereta zany na tsy mendriky ny hoajaina koa ianao dia mieritsereta fa maro ny ratsy manjary nataonao tamin'ny fiainanao, maro ny ratsy manjary vitanao tamin'ny fiainanao. Ka zany olona zany dia olon-dehibe miendriky no ajaina sy omem-boninahitra araky ny asa vitany sy ny maha tia tanindrazana azy, tia ny mpiarabelona ary tia manompo ihany koa, tia manompo ihany koa. Mety ho gaga nareo amin'ny hira zay alefa eto satria anisany hoe tena souvenir farany maty tamin'ny zoma io akamo io, souvenir farany tena hoe akaiky dia ny hiran'ny Thiera Bruno ary tsy afenina fa anisany nanampy ny fianakaviana Thiera Bruno izany olona izany. Ary teo am-pieriseretana mihitsy ihany koa anampiana ny Berija no lasa ny akamo. Ka dia alefa aloha fanajana izany zokibe zany ity hira ity fa mino aho fa ho tiana izy ity ary samby manembona mitondram-bavaka ny fianakaviana Razafimbelo isika rehetra ary mangata-pitahiana ihany koa sy mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hiran'ny pasteur Jocelyn Ranjary Soantitsika. Avy eo ataotsika ny fombafomba rehetra amin'ny tokony atao. Ndao ara.
Ewanilana nutiku tupoma tukiau fanyalu kaliman nitanana numaru didina Teni ifu Tiangina buku Mitsacha Ambani Elasa Ambani Elasa Tiquitue Nana Tutasi Jani Shaina Tinisi Tue Rana Fazua Tuka Farewanina Nuiri Ewanilana Nutiku Tupoma Tukiau Fanyalu Kaminan Nitanana Numalu Didina Teni ifu Tiangina buku Mitsacha Ambani Elasa Tupoma tukiau Fanyalu kaminan Nitanana Numalu Didina Teni ifu Tiangina buku Mitsacha Ambani Elasa Mitsacha Ambani Elasa Mitsacha Ambani Fui quando li hai Fui quando li hai cambiato Sawa Fui quando li hai Ti sucio Fui quando li hai cambiato Sawa Fui quando li hai Fui quando li hai cambiato Sawa Fui quando li hai Fui quando li hai cambiato Sawa Tia Bitudwe Tuantanano Bifya Daki
Miantiaonia it Rufanirina Ise Bamiku Intia Biturue Tuankanano Lifian Lagu Tukuo Miantiaonia it Rufanirina Ise Bamiku Afoi Quanonia Tisucio Afoi Quanonia Cambia Sawa Afoi Quanonia Afoi Quanonia Cambia Sawa Raisurifu Sinifiainaku Utuini fana Tita veluna Rudu ficure Reu fichiasa Tumpoa pita Que Montana Fui quanaria Tisucio Fui quanonia Cambia Sawa Fui quanonia Fui quanonia Cambia Sawa Fui quanonia Tisucio Fui quanonia Cambia Sawa Fui quanonia Fui quanonia Cambia Sawa Fui quanonia Fui quanonia Cambia Sawa Fui quanonia Fui quanonia Cambia Sawa Anisan'ny hira nanety eto amin'ny fandaharana hira mandeha matetika eto zany ary hira fangatahana fiderana famelan-keloka hira fangatahana famelan-keloka ary fideranan'Andriamanitra araky ny lazaiko eto foana moa tsy hoe ny Andriamanitra ny kristianina ireriany no mibahan-toerana eto amin'ny fandaharana andaosa fa araky ny finoantsika menakavy io tsisy hoe voafehitra eto fa ny zavatra atao tsy miankina amin'ny finoana sy tsy mitoetra amin'ny finoana an'Andriamanitra nanahary ilay nanamboatra dia tsisy varany hoy ny fiteninay avy any avaratra any hoe tsisy rehefa izy ny hoe tsisy varany zay aza miinsista fa tsy ho lasa lavitra izy zay. Bon, araky ny fandaharana dia anao fahatserovana ho an'ny rahalahintsika nodimandry ary anao karazana hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany koa nanome antsika an'izany rahalahy zany, zany akamo zany dia hiresadresaka kely zay momba azy fantatro lohatra eto fa raha mba tahian'Andriamanitra dia mba fantatry ny malagasy any an-tanindrazana manomboka amin'ny talata na eny mety rapitso latsinainy raha sitrapon'ny tompo ny momba an'izany rahalahy akama izany. Ity zavatra ity
ity asehoako antsika ity pinsa ity dia nisy tantarany ngeda be izy ity. Ary izany olon-dehibe manan-kaja izany no tompony ity pinsa ity, ary rehefa nametraka zavatra izy tamin'izany andro, ny olona rehetra moa izay daholo ny zavatra mitranga, ny manao ihany no disoina ary ny manao ihany no azo kritikevana sy tenenina. Fa na aiza n'aty izany tsy nanakana an'io ray aman-dreny io nanolotra ity pinsa ity, amanjatony izy ny ao ary efa amanjatony ihany koa ny akama nahazo an'ity, izany hoe ianao zany ny fanarahana tamin'ity pinsa ity zany, ity fari-pahafantarana ity dia naiza naiza na alehanao dia mitondra ity zavatra ity ianao, ary ity ny fankafantaranao hoe akama iny olona iny. Misy esprit lalina be ao anatin'izay sy ivelan'izay, fa tsy izay aloha no fanazavana androany. Nomeny akama, nomeny rahalahy Roland Razafimbelo ho an'ny akama maimaimpoana andraso asehoako antsika. Jereo mihaja mihitsy le izy, hitanareo. Azafady io mahita ve ianareo? Mendralahy Razafimbelo Roland ho antsika akama, ary lova lehibe napetrany ho an'ny akama mihitsy ity pinsa ity ansinina ity, satria fankafantarana. Misy sainan'ny malagasy izy ity, ka rehefa mametraka azy tena nahazavaiko tsara mihitsy hoe ilay sainan'ny malagasy no eo ambony. Fa raha vao mitanondrika amin'ny famadika io dia ohatran'ny zavatra mitranga ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia misy an'ity mangamanga ity izy ampahafantarina hoe afa-ty mba, satria tsy maintsy hajaina ihany koa le firenena mandray ny tena, dia mifampitao zany le manga mena fotsy izay saina frantsay, dia maitso mena fotsy saina malagasy, hanamporofona fa misy ny fifankataorana amin'ny malagasy sy ny frantsay izay tsy azonao asorona zany na ho amin'ny androany na ho amin'ny afankapitso, indrindrindrindra moa ny amin'ny ho avy zany. Ny akama Roland Razafimbelo dia ho an'izay mahafantatra dia tao anatina andraikitra maromaro izy, ary na dia retraité ary izy dia niezaka izy nody tany Madagasikara, niezaka izy hanampy sy hametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka, ho an'ny malagasy. Eto manko tsara ho fantatritsika izany fa maro ireo manam-pahaizana malagasy, maro ireo manan-tsaina malagasy no tsy te hiverina intsony ary tsy te haheno akory zany resaka hoe Madagasikara zany. Tsy hafenona fa tena mafy tena henjana ny hady, ary mbola ho henjana le izy, ny ady ataon'ny akama amin'ny famerenana, amin'ny fatokisana ny Madagasikara an'ireo mpiray tanindrazana, ho an'ireo malagasy manam-pahaizana, ho an'ireo malagasy manan-tsaina, ho an'ireo malagasy tafita aty ivelany aty. Tena tsy moramora tompoko, tena tsy moramora, satria ny antony raha tao amin'ny lalana ny diaviny Andriamatoa ny akama Roland Razafimbelo fotsiny dia polisy izy ary ny asa tao amin'ny fonctionnaire izy zany, haut fonctionnaire, parce que haut gradé izy, officier supérieur izy.
Fa neny polisy moa aty Frantsa zany rehefa feno 5 taona tamin'izany de retraité. Zany hoe c'était un jeune retraité qui était rentré à Madagascar pour aider le pays. Dégoûté izy ary tena kivy tanteraka izy satria nandany vola aman-karena tao anatin'izany tolona napetrany. Tsy mbo karazan'olona hoe niakina tamin'ny fanjakana na hoe nandeha naka titre hoe conseiller spécial ka nanao dépense fa ny volany sy ny retraiten'izy mivady niaranakapony tao. I Ramatoavadiny koa moa de tena tia tanindrazana ihany koa ary i Ramatoavadiny Josette Rajafimbelo no nanatona voalohany rehefa avy mifampidinika tamin'ny vadiny niakamo. Zany hoe miandamy-mbavy ny fitiavana ny tanindrazana ho anazy mivady. Tena efa kivy izy mivady hoe hoaiza io firenena io, hoaiza ireo taranaka malagasy. Avirika tena tsisy ifandraisany intsony ny fiainan'izy mivady amin'izany Madagasikara. Ny zanany aty ivelany samby tafita avokoa. Izy mivady samy manana ny maizy azy. Vitsy ary azo to lazaina hoe isaina amin'ny ratsan-tanana zany hoe malagasy afaka mipetraka amin'ny ville atao antsoina hoe Nice zany. Ary tsy mbo hoe quartier motramotraka fa anisan'ny quartier tsara. Vitsy ny malagasy hoe tafita sy manana amin'ny maizy azy. De ataoko hoe manana amin'ny maizy azy eo amin'le fiarahamonina frantsay mihitsy eo amin'le fiarahamonina europeanina. Fa nanetry tena ny ray aman-dreny Roland Rajafimbelo tamin'ny fiainany indrindraindrindra rehefa avy retraité izy manampy ny malagasy. Ny zavatra farany tsy tiany dia ny kolikoly kanefa na ny volana alefana ho an'ny malagasy na volana mpandrengetina ho an'ny kamboty de mbola vitana malagasy ny nanodina azy. Ilay système de olona mihitsy no pory hoy izy amin'ny alalan'ny vadiny mifampiresaka amiko matetika. Anisan'ny mpanolo-tsaina izay manko le izy. Ny tena manao matetika tsy fantatry ny maro. Tao arinako tao izy mivady na tamin'ny andro sarotra, na tamin'ny andro mora, na tamin'ny andro fifaliana. Vao nandeha ny antso mila fanomezan-tanana ny amin'ny resaka fitsarana, izy mivady no anisan'ny voalohany contributeur nanampy an'ny tenako zao, nanampy ny akamo. Ary isam-bolana tsy mihafahafa mihitsy fa tonga de efa mandeha io directa any amin'ny maître William Bourton. Raha tiatsika menaka voafantatra amin'izao fotoan'izao marina fa maro ianareo no mandoa sy manefa araky ny lazaiko efa nirecruter investigateur tsika any amin'ny toerana ray efa mandeha ny investigation amin'izao fotoan'izao. Maro nareo malala tanana manome an'izany ary nanolotra isaorana betsaka
mitoyntolona ary ny ray aman-dreny Roland Razafindrely dia namela hafatra eto ny tiako enotsika akama sy anareo zay manaraka ana amin'ity fandaharany ity fa namela hafatra izy ary tena tsy afenina fa tena ontsa ny fo tena ontsa mihitsy rehefa nahenony hafatra napetrany ary napetrany tamin'ny ramatoavadiny nodimandry tamin'ny zoma ny ray aman-dreny ny Andrinda Roland Razafimbelo Andrindanando izy zany hoe aveny amin'ny Soamanandrary ny Ambohibe lafy Masinandrina iny Betizarainy ary araky ny fangatahany raha ny filazan-dramatoa dia eo akaiky ny zanany vavy no fanondriny zany hoe aty andafy izany sarobidy ny afatry ny maty ka dia ho ampitaiko aminareo eto mba ho tsapanareo tsara fa satria voalaminy Andriamatoa Roland Razafimbelo tsara daholo zay moa ko natao hoe Andrinda rehefa mody izy ihany no mandamina ny fodiny ary efa voasoratra io ny olona nanao soa zany ny olona nazita soa tamin'ny fiainana mora ny fodiny any an-danitra mampagaga tadidiko ilay atoko hoe bebe fa tantiniko moa izy nitaiza tena tsy afeniko anareo izy moa tsara tarehy zay raha matoa tsara tarehy zay izy ohatry ny vazaha izy ary lafy izy rehefa nodimandry izy tena tsy afeniko anareo fa mbola manja tanteraka no ny tamin'ny fahavelomana ary izy manao fitsiky discret zay mbola nitsikitsiky izy ny endriny tsikitsiky iny no maty nodimandry natsonony ndray ody any aminy nahavita soa koa zany ramatoa zao izaho zao no porofon'izany nahavita zany fa ny olona manao ratsy toko tena lazaiko anareo zany ny olona manao ratsy na maty ary izy modimandry dia ratsy tareko ary manahirana ary ndraindray ary tena misy miteny hoe mampatahotra mijery anazy mijery an'ry mijery any zatsy maty fa ny olon'Andriamanitra dia mahay mody ary mahafantatra hoe eto no tapitra ny lalana dia voafaritra ry izy ihany no nanamboatra sy nametraka ary namaritra hoe ity no atao ity ny tiako izao ny afatro izao ny zao ao anatin'izay fandaminana rehetrarehetra zay dia nametraka ao afatra ho an'ny akamy izy ary androany maraina no nampitaina tamiko io fa tena lazaiko anareo fa mavesatra ny adiditsika akama tsy mampanininy zany tsisy zavatra mora rehefa oy aho zay hoe rehefa zavatra ny mora sy facile loatra il faut s'en méfier il faut s'en méfier reny olona tsotra be manatona anao reny anina be reny mamahina ihany satria mety ho sarotra rotiny le olona mety tsy de tiany loatra ny fitahana na hoe mety misy zavatra koa
ambadik'izay. Fa ny zavatra sarotra matetika dia tsy dia tindra olombelona loatra. Ao anatin'izany hoe manan-karena facile, manao bois de rose. Manan-karena facile mi-exporter volamena illicite. Manan-karena facile de tournena ny fananany fanjakana ny volan'ny Covid, ny fanampiana ny voaka malagasy. Tsy tao anatin'izany ny ray aman-dreny Roland Razafimbelo. Vao nanomboka ny mouvement Akama. Tsara ho fantatritsika fa talohan'ny mouvement Akama dia nisy ny mouvement MCMM. Niarahana tamin'ny mpanao politika tsy dia nakatoavin'ny ray aman-dreny Roland Razafimbelo. Fa rehefa iny nandeha rery ifleurir Kotomalala ka nilaza hoe ny fanadiovana ny Madagasikara hatrany ny fotony sy ny fametrahana rivo vaovao no tanjony, dia tena lazaiko anareo fa anisan'ny olona tao anatin'ny fahafolo voalohany ny joro sy nanohana any fleurir Kotomalala ny fianakaviana Roland Razafimbelo. Inona ny azo anampiananao izy tamin'izay amin'izay? Lasa sosoa izy nody any amin'ny rainy satria vao antso izao no afany. Ramatoa, ampianao ary aza lasena ny asa fanampiana, aza janona ny asa fanampiana sy ny tolona nataontsika miaraka amin'ny Akama. Tena enjana zany a. Azonareo an-tsaina ve hoe olona efa andeha ody mandry no sady manafatra amin'ny vava no manafatra amin'ny soratra hoe ireto ka ambaky ny sanganasana izay nangoniny tao anatin'ny taona firy no omeny ho an'ny fleurir Kotomalala tokony nandraikitra voalohany amin'ny Akama ho lova. Sanganasana polisy io azadiny. Izany hoe niafatra avy amin'ny ray aman-dreny io zany dia tonontsodrano ho antsika Akama hoe tohizonareo ny zavatra tsy vitako. Tohizonareo ny tsy vitako fa hitako misy firy moa ny association, misy firy moa ny antoko politika mitsangana sy mijoro eto sy eroa. Afantarantsika menakavy isika Akama ianareo zay mpanaraka sy mitovy tanjona sy hevitra manaraka an'ity fandarana ity. Firy ny mpanao politika, firy ny mpanao gazety ohatrana, firy ny association ohatratsika, firy ny parti politika, firy ny société civile taka ny monde justice, fa dia navahany ny Akama fleurir Kotomalala ihany ny azomena anireto zavatra reto. Sanganasa nandritry ny 4 taona zany satria efa 7 taona mahery izy nody mandro nomena ary omena amin'ny fleurir Kotomalala. Tena lazaiko anareo fa mahavesatra zany. Mahavesa danja dia afatry le ray aman-dreny. Ary raha ohatra ianao zanak'antitra dia manampatsara zany atao hoe afatry ny lehibe
teny lehibe. Olay ramatoa tantinako ny taizana zay. Tsy adinoko ty hafany ty. Ary ampitaiko am'izay mahalala fa izy no voatifitra am'le izy. Hoy izy, fantatro izy ny toetran'io zanako io. Lahy io, lahy evo. Fa zao izy mba iangaviako anao. Manino ty telefoninao ty? Zao izy mba iangaviako anao. Ary anafarako anao mihitsy izy. Rehefa manao anao izy, aza mamaly mihitsy. Fa ho hitanao izy, fa Andriamanitra dia hanampy anao foana amin'ny zavatra zay ataonao. Mivavao anazy izy. Isaky ny mamely anao izy dia mivavao anazy izy. Fa fantatro mihitsy izy. Fa tsy hifankatia intsony nareo menadavy. Gaga be aho tamin'izay fa maninona bebe miteny an'izany bebe. Fantatro loatra hozy izy. Zany hoe io olon-dehibe io zany no tiako ampitaina dia zao. Mahafantatra ny ho avy io. Ary tena tsisy diso na virgule ray aza ny afatry bebe. Tsisy diso na faingo anankiray aza. Tsy namaly tokoa aloha ny tena ary nivavaka ho an'ity rahalahy dia samy malala ny zavatra mitranga tamin'ny fiainany satria ny zavatra ataonao mamboly voaloboka ianao dia voaloboka no toazanao. Mamboly tsilo ianao dia tsilo ihany koa no toazanao. Satria raha maheno ianao izaho tsony makary mandehandeha eny an-tany eny manao an'izao manao an'izao. Raha maheno ianao ny zavatra niantra tamin'ny tenanao manokana ka tokony alefa amin'izao satria ianao fa voabaiko. Fa nahazo hafatra ianao hoe tsy mahazo mamaly dia voatery ianao tsy maintsy mipetraka ary mangina. Afatra ngedabe no napetraky Roland Rasafimbelo, ray aman-dreniny Akama, amin'ny alalan'ny fanomezana lova inestimé, inestimable, dia midika hoe toizy ny tolo larizandry ary mandana amin'ny mahitsy foana. Miara-mizaka fahoriana amin'ny fianakaviana Roland Rasafimbelo, Josette Rasafimbelo sy ny taranany sy ny zanany, ny Akama rehetra eto Frantsa, ary andray andraikitra lehibe ny Akama ao anatin'ny fanetretena amin'izay zavatra sy andraikitra ho raisin'ny Akama mandrapatonga ny fotoana rehetra izay ho alefan'ny fianakaviana amin'ny fandaminana fa ho avy annisy ny Akama ary eo anatin'izany ny tenako manokana. Minoa marimarina nareo fa maro ny Akama hiazakazaka. Misy Akama annisy hijery sy hanampy ny fianakaviana. Marihana eto fa tsy mila voninkazo satria izay no anisan'ny afatry tompoko lahy. Ny
andinindininy sy ny fandarana dia ho lazaiko eto ihany fa dia mametraka ny fandarana rehetra sy ny amin'ny fanahiny zany rahalahy zany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Zay ny fandaharana fa dia manaiky isika mianakavy mitondra ambavaka ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Izay iray dia hira fahatserovana ny rahalahy Roland Razafimbelo ary manomboka androany dia izay ny hira fampahafantarana fa hanomboka ny ndao sahia ka dia mba tadidinareo kely aferiko kely izy mbo tadidinareo. Izay ihany koa ny hira famarana. Androany tsika dia manambahiny tsika hiresaka momba ny famarinana, fanazavana momba ny famarinana ho avy eo izy, fa alohan'izay aloha dia andefa hira anankiray ahako. Andriamatoa Christian Ramanantsoa no vahintsika androany. Tsy hoe vahiny hoe ahoana satria tompotrano izy ary anisan'ny akama, mpitondra teny ny akama izy na hoe porte-parole ao anatin'ny mouvement akama. Anazavazava fohifohy momba ny famarinana izy, ny famarinana amin'ny ankapobeny ary ny famarinana tokony ho amin'ny firenena. Fa andefa n'ity hira ity ny tenako satria anisan'ny hira tian'ny fianakaviana Razafimbelo izy ity ary indrindra tian'ny ray aman-dreny Razafimbelo satria hoy ny vadiny hoe faly ery izy ozy izy nandiha tamin'ilay hirantsika iny ny zanakay vavy ozy vao tsy ampy tapa-bolo anakory. Ndao ary tapitra ity hira ity dia miditra amin'ny fandarana izay andraiketany Andriamatoa Christian Ramanantsoa isika mianakavy. Ndao ary. Tena hira tena tiany ary faly ery izy ozy izy nandiha tamin'ity hira ity ny zanany vavy. Ndao ary.
tapa-kevitra nandeha maro no tafita sady nahazo zava-tsoa ny masoko no nahita fa izay nifidy janona kosa valalaky andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa ny andranaoa fa anioane mbola misy azo atenena orovantsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo tapa-kevitra nihody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miampitso fa izay nifidy janona kosa tsy tonga tany niadidino miabosa mienalany fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa ny andranaoa fa anioane mbola misy azo atenena orovantsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo ny zavatra rehetra moa tsisy hoe isika olombelona mandahatra ny zavatra rehetra amin'izay zavatra ataontsika raha ny ketriketrika amin'ity fandarana ity izay sy ny akama kristian raha manatsoa dia tsy nalala ininona mihitsy ny tenako na izy ihany koa tsy nalala hoe inona ny zavatra hitranga zafady ny zoma alohan'izao andro alahady zao ary tsy nanontany ary tsy nanadiady akory any kristian hoe raha manatsoa hoe iza marina moa ianao fa eto zao voadina
Fahay i Christian Ramanantsoa dia cousine germaine na famille germaine ny famille Razafimbelo. Ary sady mamanga ny fahoriana rahalahy no milaza ny zavatra mitranga fa dia eo ianao hitantara mino aho zany fa ny voalohany ny fizarana voalohany amin'ny resaka ao dia ny fianakavianareo Razafimbelo satria ianao mahalala azy kokoa noho izany dia avy eo ianao miditra amin'ny famelabelarana momba ny famarinana izay mahafatifaty atsika akama mapetraka amin'ny fitondran-tena sy ho an'ny firenena. Eny ary fa dia omeko ny Christian Ramanantsoa mpitondran-teny ny akama ny fitenenana ndao ary eo nareo mandram-piona. Miverina eo ihany avy eo afaka mipetraka eto ianao. Eny ary dia misaotra antsika zany misaotra ny Fleury Lamé ny fitenenana. Ary eto zany dia maneho ny fampiononana feno ho an'ny anabafy moa zany izy Rosette Razafimbelo satria tena tsy nampoiziko mihitsy hoe ny lasa zany izy Razafimbelo fa dia miara-ory aminah koa zany ny tenako ny fianakaviana ary dia maka iranareo mba hitraka satria manjombana ny fiainana amin'izao fotoana izao noho izany fahoriana izany. Ary dia misy moa zany fotoana ahafahana mamangy anareo dia anisan'izany toy ny tenako rehefa tonga ny fotoana anaovana izany. Ny voalohan-teniko zany aloha dia misaotra anareo eto ny akama zany izay manatrika izao fandaharana izao izay anisan'ny fandaharana ozy aho hoe tsara tokoa izao ny manaraka azy ary inoko fa ny zavatra ho lazaiko eo dia ohatra hoe ampifatoka antsika zany amin'ny resaka ny atao hoe fahamarinana. Fa alohany angambany idirako amin'izay dia hisy hira zany fampidirana azafady hisy hira fampidirana zany atolotra ho anareo izao ara izy Azafady eo ihany ianao. Azafady fa ampiditra an'le hira izy misy hirany safidiny ato dia eo alefa ao antsika zany tahotra. Tuntulu izao kanefa verini fanaina uverini fanaina ni fitia vandola no feito cini razzi rehetra imagina andate só mi fige neno siamo a care sicuri purezza se che sia se che
Sinifilani Isay manang isitunirai Tena mahadita Majakisai Ni marina Usichakan manita Fahamarinana malandratra firenena. Eny ary tompoko fa dia anomboka ny fandarantsika ary dia zay iko zay zany a no anomboatsika ity hevitry ity zany hoe zay nihira ny atao hoe fahamarinana. Fahamarinana zany a no roa hevitra zay hoazarantsika hoazavaiko aminareo eto. Raha ny atao hoe fahamaritana ny atao hoe fahamarinana dia amin'ny ankapobeny zany a ny fahamarinana dia ny manao ny rariny, ny hitsiny sy ny marina. Toetra takin'izany zany dia katsaka ny fahamarinana, tsy mandanga, tsy mamitaka, manatanteraka ny teny nomeny ary tsy manambaka fa manao ny rariny. Zay zany ny fahamaritako azy amin'ny ankapobeny. Dia raha hoaitsika indray zany ny fahamaritana zany baiboly zao hoaitsika amin'ny ohabolana toko voalohany dia hoaitsika zany amin'ny toko 7 manao hoe ahazona fananarana mampahendry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana. Raha tsoatsika zany zava-boalaza amin'ny fahamaritana amin'ny ankapobeny sy ny baiboly ato dia misy miverina foana le hoe rariny fahitsiana ary molapiko zany hoe ny olona manao ny fahamarinana dia azo sokajiana hoe olona olokely na manam-pahendrena. Dia efa voalaza ny Andriamanitra Tompo teo moa zany ny zavatra hoe
ny momba an'ity fikamana ty ny ato zany tena hoe misy ny finoana rehetra tsisy manavaka ato zany fa na kristianina tsika na silamo-tsika izaniza de misokatra ho an'ty fikamana ty zany ity fandaran'ity sy ty fikamana ty zany hoe tsy manavaka na iza fa de hoe tianatsika zany malagasy iray tsy vaky volo aloha zay aloha zava satria zay zany mba iavahantsika zany amin'ny sasany na hoe fikambanana hafa zany fa ty fikambanana ty de fikambanana misokatra amrehetra kanefa eo ihany hoe fisokafana fa kosa tsy maintsy mandraiky kosa ny etika zany sy ny zavatra ho tanjony ty fikambanana ny akamy ity zay ary ny hoe iavana fa dia petratsika zany amin'ny contexte misy am'izao fotoana zao ny atao hoe fahamarinana tonga ngamba andao resika avy hatrany ny resaka ny fahamarinana sy mitondra raha nitsoatsika zany avy am'le hoe fahamaritana akapobeana sy ny zavatra araky ny voalazany soratra masina de manontany ianao hoe manao ahoana zao mpitondro zao tsy zao mpitondro zao ihany zany ny tiako resahana aminao fa anitra ny roa amby fitopolo tonga am'izao taona iainatsika zao de manontany ianao hoe aiza ny fipetraky ny fahamarinana teto Madagasikara ny antony zany tena hoe tsindriko an'io zany tamin'ity fandarana ity satria anisan'ny fanetry be ny firenena sy anisan'ny tsy savoantsika zany mandroso mihitsy tsy mandala ny fahamarinana satria io zany tiana iakama ary tena hijoroana mihitsy fa hoe zay olona tsy mandala ny fahamarinana na hoe zay tsy mikatsaka ny fahamarinana dia ho very andro fotsiny izy satria tsy ny fahaizanao tsy ny fahalalanao na misy baka plus 50 ary na 1000 tadio fa tsy mandeha zany indrindra moa fa zavatra katsatsika de ho an'ny vahoaka sy ny firenena fa anao zay manam-pahaizana io aiza tsika zao aiza ny fahaizanao manahoana ny fahaizanao ahafahanao mampandroso ny Madagasikara ny zavatra tsikatra de hoe tsisy mandeha daholy mikatso daholy amina sokajina asa zany tena hoe malaiso zany ny tena satria lasa efa aretina mihitsy le tsy fahamarinana Madagasikara rehefa dikile tsy fahamarinana de olona tsy manao ny marina tsy manao ny hitsiny fa de manao an'izay saim-patana ny raty zany no manjaka Madagasikara ary zay faratsin'izay mahatonga atsika tena tsy androso mihitsy tsy afaka anao ininy tsika satria io no vaty misakana lehibe ho an'ny fampandrosoana malagasy sy ny malagasy zay tena mahatro zao fotoana zao raisiko fotsiny ohatra za tsy hitanisa vezaveto zany ny zavatra mety hoe idena zany tsy fahamarinana zany de fitsarana ohatra aiza ho aiza ny mpitsaratsika am'izao fotoana zao zay tena hoe io zany no mampiatra ny lalàna io zay tena hoe atokisan'ny olona de mampanelo fa de zay olona rehetra ohatrany hoe zay manohatra nyty fitondrany ty de tonga de adaboka ny tamora na adaboka ny atsy hafahadolo izy rehetra inona mahatonga an'izany satria ny tombotsoany ero fa tsy ny tombotsoanao zay samoriny mamaky azy fa ny tombotsoany zany hoe misy zany kolokolo ao ary ty kolokolo ty zany rehavana de tena enjana zany Madagasikara mila tena hoe miady amin'ny dao tsika tsy ny hoe fitondram-panjakana ihany fa ny olon-tsotra tsika rehetrarehetra zao tokony miady am'izany hoe tsy fahamarinana ao Madagasikara dia zay zany resaka fitsarana zay satria moa tamin'ireny fifidianana reny kio fa betsaka ny tsy fahamarinana to betsaka de ohatra hoe ny doublon sy ankehitriny moa zany de ohatra hoe ny dina faniny zany satria tsy hita hoe aiza ny soitiny zany zao fa de hoe nalamina fotsiny de vamaky akoho zany ampitombo ny tsy fahamarinana zany Madagasikara zay anankiray de koa le hoe anatin'ny serasera zao zay tena efa hoe tena tananjony ianao fa tena lasa langy any afafy ihany langy any afafy ny olona miandraikitra zay atao hoe serasera zany ataoko am'izany de zao hoe zay hoe tamin'ireny ohatra tany barika dimy reny resaka pitakin'ny mpianatra resaka boursa zany resaka eto dina ny zavatra nolazainy laza fa tifo-danitra izy kanefa nisy olona maty ary tena tifotra tena valirelona ohatran'izany zao de hoe ahoana zany ny atokisany vahoakanao raha ohatra mbola langy anao afafinao amin'ny olona
tena hoe tsy crédible intsony zany a fahazahoko azy zavatra ataonareo am'segasega ao dia ny amin'kinako an'izany le zay zany de miteraka ny tsy fahatokisany olona mihitsy zany a ao ny resaka fitsarana ny fifidianana ny serasera de tia faratony zany de toko fitantanam-bola koa zany a misy tsy mazava ao zay hoe tamin'ireny covid reny vola tsy toko sofoana zany ny fanampiana azy tsika de hatram'izao de tsy fantatra hoe nakaiza reny vola reny ny fizarana ny reny vola reny de natao tompotra amin'io zany zay malagasy de tokony sitsaka an'ireny a de atao tompotra amin'io tsika de ahoana zany a rehefa atsika zany niady am'izay satria ohatra ny tsy misy feo ny fanjakana tsy misy feo zany ny olona mpiandraikitra voalohany am'izany nakaiza izy reny zao raha tsy resaka an'izay fotsiny azao resaka hoe ino zany zay tsy fahatokisana ny resaka volamena iny zany tsy resaka tsony ny resaka amin'iny satria efa be zany ny zavatra nitranga tamin'iny reny zao de nangina ny ministère ny transport de tena tokony tena hoe zany ny conseiller amin'ny voalohany ministère ny transport tsy fantatra aiza izy zao ministère ny fiarovana aiza izy zao tsy zavatra eno naray ary nakaiza dao tsika zany reny atao hoe mitondra firenena nareo njara-davim-baoaka le de mazava mba hazavao a ny antony rasa nareo eo koa misy ministère ny résidence akeo zany hoe ministère minina aiza anao andriamato ministre am'izao fotoana zao ohatra tsenotseno mihitsy a raha tena say anareo ohatra mba ohatra hoe angatahany Real TV ohatra mba hoe invité zany nareo eo amin'ny siratra mba tena hoe anazavanareo zany a hoe aiza ho aiza zany amin'ny resaka fiery fa ohatra ny tsitinareo a de mbola manaprofo zany fa hoe misy zavatra feninareo de rehefa manafiny nareo de inona ny zavatra hitanareo hoe misy tsy fahamarinana mipetraka ao de moa tonga lay zany hoe tompony tena eritreritsika menangavy fa raha zao mbola toizatsika de any amin'ny variny Madagasikara ivariny amin'ny tena hoe tena mahatry ka mampanela zany amin'ity resaka ity zareo zay namany antony tena hoe ijoroako eto hoe eo ihany le aretina ziavana zahazo atsika tena efa tena efa potika le ina moa zany social-bahoaka eo koa ny ady la politika de mbola piny ty resaka tsy fahamarinana ty de zay zany tena hoe tofoka tanteraka le fambatroana tofoka tanteraka le hoe le mety hoe le fanirina zany a atsara sy ampandrosony ty firenentsika ty zay zany izy aloha hiditra am'le faharoa hoe ny tsy fahamarinana koa zany a no fototry ny fahampahatrana ny vahoaka malagasy fa maninona moa zavaiko izy nisy fotoana zany a tamin'ireny propagande reny a alohan'ny fifidianana dia fahampanantenana pokaty inona ny antony lazaina fa ny UEM dia efa nahazo famatsiam-bola amina 13 programme 13 zany izy aiza izy zao firy am'ireny programme izy zao nitanteraka atsika amin'ny teny zao fa ohatra ny fanapena maso ny be da be fanapena maso fa zao a malagasy zany a tsy hoavitako am'izany tsony izy fa tena mba baribary tompoko tena ampanjaka ao tompoko ny tena hoe mba mitana ny teny zay lazainao ianao zay aloha voalohany de anankiray koa zany a zay nisan'ny tena hoe ampahatra ny malagasy de tokony hisitraka ny zavatra tokony hoe omeny reto mpamatsy vola na ohatran'izany de le resaka hoe loko politika koa zany ianao zany raha tsy anatina loko politika ny natao hoe fitondrana am'izao fotoana zao de atao ankila-bao ianao atao ankila-bao zany hoe tsy mahazo ininona ianao fa ninona zay ataonao io de ho lavina aminao foana ny zavatra omenanao de zay zany le izy io koa moa zany ny resaka fanondranana reny tsaradrarana le tena mampahatra atsika mihitsy zany le hoe alefa izy ahondrana nefa ny malagasy tsy misitraka n'izy akoa zany rehetrarehetra zany a de tena fototra satria tsy manao marina ny olona tsisy fahamarinana mipetraka ao Madagasikara tena anakitsy ny tompoko zany zavatra marina fa aloha miteny zany satria mba ampieritritra atsika zany a na re mpitondra isatsokadiny izy a tsy tsy resaka fotsiny mpitondra fotsiny fa hoe hatrany mpitondra hatrany amin'ny ambany indrindra tokony mila mikatsaka an'izay zany hoe tsy lafo iny mikatsaka an'izany ry zareo tsy lafo zany fa mila finiavana ary mila tena hoe vonona zany tsika amin'ny fahamarinana zay ary fa hoafaranako misy satria fotoana mandeha be any ny anaranako azy de zao ry vahoaka malagasy amin'ny anaran'ny akama zany a no
resako eto de zao hoe ny tsy fahamarinana manjaka eto Madagasikara dia fototry ny fahitana, fototry ny fahantrana sy fanetibe ny firenena ary indrindra ny ady la politika lavareny. Ny azy zany de antso indrindra fa ho atsika mpanohatra, ho atsika mpanao politika io zany. Raha tena mifezana zany izy de hoe adin'olon-droa ve, olona anankitelo ve mampikatso zao Madagasikara zao. Tombontsoa manokana zany fa tsy tombontsoam-pirenena na tombontsoam-bahoaka. Ialatsiny zany resaka am'izay fa tsy maintsy napitako zay mba hampieritreritra atsika. Tena raha tomisaka aloha zany teo izany ady la politika sy ny tsy fipetraky ny fahamarinana zany ao Madagasikara. Lana ny voana zany de zao hoe tokana zay moa zany tena hoe edina mafy atao amty akampi hoe atsaro ny tsy marina fa ny fahamarinana no voaloha fahaendrena sy fanandratana ny firenena. Fa Andriamanitra dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana. Ny tia ny fahamarinana no tia tanindrazana. Zay tompoko ny fanazavana zany netiko teto fa dia misaotra anareo izay naharitra ny anao hatramin'ny farany ary dia mandra-pioana sy mandra-pesaka ny tompoko. Misaotranao namana Rahalahy Kristian, misaotranao ny akama Kristian Ramanantsoa. Misy azoko hoentina tsara sy misy azo taritina izay resaka zay fa alao aloha alefakitsika kely ny jingle atsika sady fahatserovana ihany ny Rahalahy Roland Razafimbele.
eny ary a misy azo raisina ary misy mafonja ny afatry ny mpiara-mitolona moa zany amin'le fanazavana na karazana éditorial nentin'ny rahalahy ny akama Christian Ramanatsoa teo. Ao tsika dia iresaka momba ny toliara isika, endrana ny vaovao nalefa ny TV Plus mpianatra eny amin'ny université endrana ny vaovao nalefa ny TV Plus avy any Toliara isika ka dia alefatsika sao de zao mba hoenitsika menakavy mandeha eto Toliara nivadika fandrombana entana ataon'olon-tsotra ilay grevy raha ny zava-nitsanga amin'ny maraina teo. Tranombarotra maromaro eto Andolombazaha no voaroba ny maraina teo. Araka izao misary izao ao anatin'ny fandrombana entana ny olona. Araka izao misary izao ihany koa dia tsy misy tanteraka fa lasan'olona ireo entana rehetra ato amin'ireto tranombarotra ireto. Lalahelo ary nitaraina mafy ireo voaroba entana noho izao loza mahazo azy ireo. Zao zavatra mampalahelo amintsika Toliara etoa fitanam-pilaminana zany tena tsy manao fiasany satria fa tsy mpianatolo manao grevy an'izao fa vaoka Toliara tokony avelan'rozy filaminana sasany mandeha magnatoy mba hiavitana atoy satria atena no tena misy zava-dehibe tokony avelan'rozy raha orkamapandrozy fa tsy agny amin'ny université. Maro miaramila polisy gendarme nefa agny zao ro tena maintéressant fa tsy atoy amin'ny tanànan'ny Toliara renivohitsy toy. Nefa zao maro ny vahoaka mangetaheta te hamaky ny magasin maro toy. Zay zany mahatonga ny amin'ny tanà etoa io fa tsy mety zavatra ataon-drozy. Tokony partagevan-drozy le force fa tsy agny avao rozy no miampy. Nitohy tamin'ny famakina ireo entana ato amin'ny bazary Andolombazaha. Misy famakina entana an'izay nitohy ny grevy hatreto entana maro no simba ary potika tanteraka. Betsaka amin'ireo mitohy eto amin'ny bazary Andolombazaha ny grevy amin'izao fotoana. Potika tanteraka ny entana amin'izao fotoana. Misy ny mpitandro ny filaminana izay tonga manadio ity toerana ity. Araka tsy hitantsika zao dia potika toerana eto amin'ity tanàna ity. Zay nataoko fampidirana izay zava-nitranga tany Toliara zay fa ny fanadihadiana manodidina an'izay zava-nitranga zay no entiko eto. Tsy maintsy misy mako ny araky ny fomba fanaovantsika ny fandaharantsika eto dia tsy maintsy misy foana ny pirofo sy ny zavatra atao. Ialana tsiny tanteraka tamin'ny vaovao diso ny resaka sympa omaly fa ny noho ny fikoropahana dia lasa tsy ampy na diso mihitsy ny vaovao nampitain'ireto lanceur d'alerte avy any Toliara satria rehefa tonga ny tafika dia voatery tsy maintsy mitsoaka izy ireo satria manjary sao de voasambotra ihany koa. Kanefa ny vahoaka efa tena teo akaiky mihitsy anapitehana sy androba ny sympa. Dahoary anazava hoe inona no tena
fototra ireny hetsika ireny. Ary inona no mety ho vokany? Voalohany indrindra aloha ny fototra dia nanana fotoana Andriamatoa Andry Rajoelina. Mialatsiny misy miteny manko hoe Rajoelina sy Ravalomanana foana no cible favoritinao. Ireo olona ireo no nampianatra ny vahoaka tamin'ny zavatra tsy mety. Raha tamin'ny taona 2017 dia tena tolony ny mpianatra matidio izay nijapiny ny mpanao politika taty aoriana dia potika. Ahafahana miteny tahaka ny teneny ny akama Christian Ramanantsoa teo nanomboka tamin'ny taona 2017 no nihepotika Madagasikara. Marina loatra zany. Satria ny tolona napetraky ny mpianatra, surtout ny mpianatra amin'ny médecine zany tamin'izany, dia nisy ny Madagasikara tsaratsara kokoa. Madagasikara mendrika kokoa. Zao zavatra ampatsahiviko anareo ho an'izay lehibehibe ka mahatadidy zany. Anisan'ny promotion amin'izany Madagasikara tsara izany sy ny tadiny hoe Madagasikara tsara kokoa ny ray aman-dreny Roland Razafimbelo. Normal be. Raha tamin'izany Madagasikara tsara tamin'ny andron'Andriamatoa Tsiranana Philibert izany, raha misy malagasy any amin'ny tafika frantsay, any amin'ny polisy pirenena frantsay izay nisan'ny ray aman-dreny Roland Razafimbelo, nanana ny grady ambony. Ho azoko moa izy io aoriana kely fa raha olona ka hoe fonctionnaire ka nisy mipetraka dia samy malala hoe ngetroko zany. Zany hoe nisy ny Madagasikara tsara. Raha nieritreritra ny Madagasikara tsaratsara tamin'ny 2017 ireto mpianatra, firy ny étudiant en médecine, firy ny docteur mivoaka tao a Befelatanana, firy ny professeur en droit mivoaka tao Ankatso ka tsy nanatoerana ary tafita taty ivelany. Mbola maromaro ny malagasy izay lazaiko aminao fa tafita sy ny manana ny maizy azy tao anatin'izany atao hoe première république zany. Mbola nisy kely, mbola nitohitohy satria mbola naharitra 3 taona, 4 taona teo ny Ambombava azo avy amin'izany atao hoe fitondrana Philibert Tsiranana zany. Fanomboka teo amin'ny taona 1970 vao mainka mivadika gira hoy ny fitenena an'izay ny zavatra nitranga. Kely le telefona azafady. Teo amin'ny 1970 teo zany ny tena nanomboka ny korosofahana ny fitondrana sy ny firenena. Ary indrindrindrindra raha mba nahantra fotsiny moa ara-tiako arena tsy dia nampaninona loatra fa tena nahantra ary ny nahantra ara-poto-pisainana ny malagasy. Tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Nareo miteny amiko hoe ianao Proratsiraka, ianao hoe tena mahafinaritra izy raha izy amin'ny maha homme d'état azy. Fa ny fomba fitondrany dia tsy dia mety amiko loatra. Ny tany amin'ny première partie ny socialisme pour ne pas dire hoe tena tsy mety amiko mihitsy. Satria fanambakana izy aloha tsy hoe nangalatra fa fanabadoana ny malagasy ary nanomboka teo no nahapotika an'izany atao hoe Madagasikara. Manana andraikitra lehibe amin'izany zany
na inona lazaina ny filoratsiraka. Efa milaza foana hoe matoa ny exista izany marika ravalomanana zany dia fotin'Andriamatoa Ratsiraka Didier. Raha nanaiky izy nisy ny relève avy ao aorinany sy nanekeny an'izany atao hoe Pierrot Rajonarivelo hoe ity efa nikarakaraiko teto, fa tsy ny vehivavy no nibahatoerana teo amin'ny fanomezana tolotsaina tao anatin'izany atao hoe fitantanana amin'ny firenena, dia tsy nisy akory izany marika ravalomanana zany. Adalàna sy fotony ravalomanana matoa nisy zany Andry Rajoelina izany, satria raha ray nanaja ny famarinana sy fomba fitondrana mahitsy izay nisy élan économique tsy azo lavina nentin'ny Andriamatoa Ravalomanana, nisy ihany koa ny élan économique, ny envolée économique nentin'ny Andriamatoa Ratsiraka, tsy azo lavina zany fa tsy nanakana ny fisiany Andriamatoa Ravalomanana, satria nisy tsy netiny natao. Be loatra ny fanaperana rehefa manomboka mety zay le zavatra atao, torak'izay koa Andriamatoa Andry Rajoelina, rehefa be loatra ny mety sy ny fanaperana ary ny didijadona nataony Andriamatoa marika ravalomanana dia nipotra ho azy tany Andriamatoa Andry Rajoelina. Torak'izay koa Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao, raha misy olona hijoro hafa eo ary ny fanindrina ho an'ny akamo dia olona manana fahendrena, efa manana traikefa ary vonona avy hatrany hampitany Madagasikara. Tsy miandry miracle ny akama, alao mazava tsara mihitsy, tsy miandry miracle fa miandry fahendrena, miandry famarinana, miandry traikefa ny akamo. Ny tiana tenenina amin'izany dia zao: nanana fotoana le malagasy nampianarina Ojilamboto, nanana fotoana le malagasy nianatra Ojilamboto ary tsy manana fonoteko. Samby nahenontsika teo fa ramatoa roavavy no nitomany teo ary ny gogogogo onjane azany. Aizavady, ontsane azany, ontsane azany. Lasa lamaody manko zay amin'izao fotoana izao, fa ny tena marina dia onjane azany, onjane azany, satria miara-manonja le fototra. Salut onja Tindi. Samy nahenontsika teo fa vehivavy anankiroa no latra-dranomaso, satria tao anatin'ny raim-pimaso fotsiny dia fotsy sy very ny entana izay kasaina mba hamidy ary lasa nafoy. Nanana fotoana ny ianarana sy nampianarana ny malagasy aho, ny marika ravalomanana sy Andry Rajoelina. Na nisy arany tolona tamin'ny disoto tompoko, tsy nisy fandravana entan'olona na hoe fananan'olona, tsy nisy trano may, tsy nisy magazay nidorana. Arakaraka ny olona mitarika ny tolona sy ny fahendren'le olona mitarika ny tolona ny zavatra mitranga. Tao anatin'ny fidiran'ny Andry Rajoelina sy marika ravalomanana tao anatin'ny fitondrana no nanomboka izany atao hoe fandrobana sy fandorana fananan'olona.
Ny fananan'olona teneniko eto dia fananan'olona privé fa tsy mitena hoe fananam-panjakana takany hoe hôtel de ville. Zany hoe raha nisy mouvement zany tamin'ny 2002 fananan'olona anie zany vady zany, ray anie zany vady zany, tapitapoka ny vadinao avary Antsirananarivo voasambotra efa eny amboniny avao vao eniny fianakaviana hoe lasa ny tsy afa dada fa voasambotra, ary tsy dada rery fa ay dada tokoa, ary tsy dada tokoa fa ay zoky lama tokoa. Tapitapoka teo ny 7 février ny lundi noir, mainy magasin'ny olona tsy raha remboursé jusqu'androany na nampitaona nampianarana sy nianatra ny malagasy. Andy aho vao nandeha ny etsika tamin'ny Toliara dia tonga dia fantatr'ireo olona ireo hoe atsy no andehanana fa io no mora alaina. Raha nahita tsara tsika ny sary teo jefotsy itony famonosana entana na fandriana na takizany ny nangalarina fa tsy mba sakafo akory. Iny le atsoina hoe fiantsenana fohy be. Raha natsiarontsika tamin'izany atao hoe lundi noir, vaky potika tanteraka amin'ny Magro, potika tanteraka ny Jumbo, Magro ny Jumbo Score, lasa amin'ny télévision tsy ninona intsony tao anatin'ilay magasin ngeda be, lasa ny volamena ho an'ny karana, ny coffre mbola vakivakin-dralahy teny amin'iny Akorondana iny, teny amin'ireny arabe sy ny karazan'ireny, fiantsenana fohy be ny dikan'izay. Afatra kely omeko ny vahoaka dia tohiziko le izy, tsy manome tsiny ianareo vahoaka tompoko, tsy manome tsiny. Fefa natoriko anareo hoe jereo reo nisongadina tapoka eo anoloanareo any amin'ireny trano ireny andehanana, fa aza mamely ny mahantra mitovy aminareo. Averiko, aza mamely ny mahantra mitovy aminareo. Fefa natoriko anareo hoe iry ny lalana. Teny amin'ny vahoaka ihany koa, za zany no anontaniana hoe, satria ny antony hitenenako hoe nanam-potoana ny anarana le vahoaka, ary tsy vitany hoe nanam-potoana ny anarana le vahoaka sy nampianarana, fa tafiditra tanteraka tao anatin'ny atao hoe faterena ny vahoaka. Faterena ara-bola, faterena ara-panahy, faterena araky ny sakafo, faterena araky ny fahasalamana, ary ny faterena fadimy ara-patezerana. Aza mba mifanitsy amin'ny vahoaka feno an'ireo dimy teneniko ireo, indrindra fa le farany ty hoe fatezerana. Ka na iza ianao mifanitsy aminy eo dia potika ny ho anaranao. Tanao le potikena iny, potika satria razia total. Na iza mahay mandinika na mpandinika fiarahamonina monsieur mahay dia miala tsiny tompoko. Fa rehefa tonga amin'izay, efa niteneniko manko io zavatra io, rehefa tonga amin'izay fotoana izay hoe mameno an'le fahaterena ara-bola, ara-tsaina, ara-panahy, araka sakafo, ara-pahasalamana, ara-patezerana ny farany. Hoy aho taminareo tamin'izany hoe raha io Toliara io no mipoky, tsy zaka amin'ny vavononareo. Sa ve Andry Rajoelina ho an'ny Toliara amin'izao andro zao, amin'izao tsika miteny zao, tsia. Mbola zanaky Toliara sy teny Tinoka Roberto sy ireo olon-dehibe ao a-Toliara no miezaka hitady
vaolana ho an'ny zanako tiliara. Hitanareo amin'izany tsy hiandrany vahoakana, tsy hiandrany le filoham-pirenena milafika ao Antananarivo ao. Ity borizany tsy anakatao afa-tsy ny anambaka anolana. Raha mba tonga amintsika any izy ny zanaka vavintsika ny tsiriritindreo, ny arenantsika ny tsiriritindreo. Isika menakany mahay mifandamina. Ny zanakitsika ihany no mandamina atsika. Zay ny zavatra nitranga tao Toliara. Ny vory malaky ny olobe niaraka tamin'reto tanora vao misandratra hitady vaholana ho an'ny firenena. Tsisy hitana ny premier ministre, tsisy hitana ny filoham-pirenena. Ary tsy naheno teny hatramin'ny nahafatesan'ireto le sy reto nandorona an'ireto olona sivy. Iza moa mieritreritra lasa ny saina miteny hoe sao dia mbary zalahy ihany ary ny mandoro an'ireny. Satria rehefa dinihana ny zavatra mitranga, ny mode opératoire ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny mandoro sy ny mamono. Rehefa dinihana ny mode opératoire any Andriamatoa Ravalomanana dia ny mandoro sy ny mamono. Tsy afaka mandahatra zany nareo mitsamba. Azafady tompoko, afaka mandahatra pazy 3, 4, 5, 6 ny amin'ny zavatra mitranga. Isan'andro zao dia ho atao eto ho fampatsehivana hoe ianona maty tatsy dia ianona maty tatsy mba alefa satria amiko daholo le tompoko fa ho ampatsehiviko isan'andro hoe ianona notifirin'ny ianona tatsy, ianona ohatran'izao. Zao vao tadidiko hoe ay moa Balbine, colonel Balbine, c'était un jeune beau militaire. Tena hoe tena manana amin'ny maizy azy, tsisy fandraisany amin'ny politika fa miaro ny republika ny nataony gadraina. Zay moa anisan'ny alaheloko tamin'ny Miakami Vital mihitsy. Lasa ndray izy. Eny kamiko aloha victime koka moa tamin'ny Ravalomanana. Azafady zokolakami. Azafady. Nisy zany colonel Balbine zany. Ny zanak colonel Bressard, général toko. Ary le zanaky ny amin'ny faritra ny tena nahita faisana. Tena nahita faisana. Ary na amin'izao fotoan'izao raha mbola amin'ny Andry Rajoelina tena miteny anao. Dia tena tsisy officier supérieur avy any amin'ny faritra ve? Ho ministre ny défense. Tena tsisy tena officier supérieur avy any amin'ny faritra ve ho ministre ny polisy. Tena mba tena nandro ohatran'ireny Ravalomanana ireny ve? Ny zandary avy any amin'ny faritra. Tonga eto amin'ny fandinihtena zany isika menakavy. Tsy fampizarazarana ny tenenana zany tompoko. Fa marary ianao raha marary hoe na ny Bomanga raha tsy manana droit au chapitre ao Madagasikara. Mba moramora ve zany? Zanaka Antananarivo ane zany bobleu zany. Zany teny anareo raha mivadika aminareo i Rosy io, vitanareo. Ary Rosy efa tsy lavitra an'izany. Miaraha be tao amin'ny Rosy aloha eny teny aty fanena. Raha mivadika aminareo Rosy, vitanareo. Ary nareo efa tsy matsapa na Ravalomanana na i Andry Rajoelina fa hoe efa tsy mandeha intsony ny bobleu ao anatin'ny tolona entinareo. Raha tsy miala avany ny vola be. Satria efa araky ny bandy hoe tsy lelike mampiakatra ny lahy fotsiny mipetatranga io, lotso. Dikan'izay lotso zay manko, lotso. Dikan'izay dia hoe tsalo. Mampiakatra ny lahy fotsiny natao eto. Dia aveo lahy madio lamba be, dia na amin'ny ona amin'ny lara aveo. Rosy andro ny fanao elahy. Ary Rosy mahavita manompa reny any andry. Fantatro zany. Ary manompa mihitsy. Tsy tany andro re teneniny. Afantaranareo hoe tsisy voninahitra ane zany Andry Rajoelina zany. Tena samy malaky tsika fa Rosy rehefa teritra dia miteny ratsy.
aropa vararaka. Vitan'irosy manompa an'izany andro radiolona mba ahafantaranareo hoe tsisy voninahitra anie zany andro radiolona. Ialala aty e, zany no ataony loatra miantra miantra. Filoham-pirenena io. Ialala aty tsy mety ny ataony lahy tonga dia opa ny toy an'izay. Oy. Nanam-potoana ilay vahoaka malagasy nianatra. Misy lalana tokony andananareo tompoko ry vahoaka mpiray tanindrazana. Jereo le chateau ngeda be, jereo le trano ngeda be. Fantatro ary tena inoko fa tsy ho ela dia andresa ianao vahoaka malagasy. Andresa ianao. Ary aza manaiky efa niteny aho hoe ny zavatra hitrango a Madagasikara dia ny vahoaka no andray tanana no hoavina. Averiko. Ny vahoaka no andray tanana no hoavina. Tsy premisy tsony iny tany Tuliary iny. Fa sy efa hoe c'est le début de la fin. Ay ve ozy ny vahoaka ireto mpitandro ny filaminany reto rehefa tataka misy ary ahoana ny nampianarako anareo, ahoana ny teneniko anareo. Tsy ilaina tompoko. Tsy fahaizana mitolona. Mitolona hitaritan'ny miara-manonja anareo. Ny tolona hitaritan'ny RMDM anareo. Tsy tolona zany. Ny vahoaka tompoko amin'izao fotoana izao dia mila fiovana. Miala iandro radiolina izay ihany ny fanafodiny. Izay ny takin'ny vahoaka. Mila rivo-baovao ny vahoaka. Ka na rivo-doza io. Na rivo-drino io dia miova. Afa-tsy ny hoe Marc Ravalomanana na iandro radiolina. Tsy fahaizana mitolona tompoko no hitaritan'ireo olon'ireo atsika. Jereo tsara ny zavatra nitranga tany Tuliara. Fa tsy nila nandeha hoe nakatsy izy nakary. Fa teo akaiky teo ihany izy dia efa nipanika ny fitondrana foibe. Efa niteneniko ianareo ary atoroko ihany isika menakavy hoe tsy ilaina ny makeny amin'ny 13 Mai. Tsy ilaina ny makeny amin'ny Ambohidratovo. Fa tonga dia mivoaka eny an-dalambe daholo isika menakavy. Mampiseho ny fahatezerana. Afaka mitondra banderole. Fiaketrehana rapide raha misy indrindra adiny indray na atsasakadiny dia tonga dia miara misitrika ny hatramin'indray avy eo. Fa ny essentiel hitan'izao tontolo izao hoe tezitra amin'ny malagasy dia anjaran'ny communauté internationale no manao ny ambiny. Adidinao vahoaka malagasy zany. Tsy ilaina ho an'ny makeny amin'ny 13 Mai raha te ho fatifaty bonheur dia makany izany. Tsy ilaina makany amin'izany hoe andeha hivorivory ery alain'ny olona sary avao dia jeren'ny olona ny dossier maloto section provision ary satria mahazo ny malagasy daholo, mahazo ny malagasy ray manontolo zany afa-tsy ny mpitsepitra sy ny mpagalatra ny volam-bahoaka ao amin'ny firenena no migalabina amin'ny Chevrolet sy ny Dodge. Fa ny malagasy migalabina amin'ny section provision. Mihinan-kanina tsy voalotrosa. Tonatonana any ianao azon'ny olona sary avy eo mandeha ny ankety ay ianao manana section provision misokatra tapika io gadra ianao avy eo. Dia ianao indray avy eo hoe ka izany e pro Ravalomanana za tary amin'ilay tolona tary dia anaovan'izareo dossier. Tsy manana excuse ianao amin'izay tompoko. Fa raha misy action tselatra ohatran'ny teny Ankatso iny atsasakadiny tonga dia vita samy paritaka avy eo. Fa manao an'izay indroa intelo dia amin'ny farany manao ultimatum mangataka anao zay andro radiolina hiala ianao fa tsy mila anao ohatran'izay. Satria na le tafika ary avy eo lasa dala variana miandrana Analakely, miandrana Nosy nefa ny zavatra mitranga ny Ankadifotsy, Ambondrona, Isotry
Andranotapahana, Ivato, Antsirabe, Mazanga, Fianaratsoa. Tonga de miara-mivoaka. Da tsy miteny hoe guérilla urbaine satria tsika tsy armée. Fa ajanony le manapoka le mpiray tanindrazana efa mahatra. Marina fa nampianarin'ny Andry Rajoelina an'izay tsika. Fa tsy izay no atao hoe tolona. Raha te hanapoka ianao, dia misy ny eny Ambatobe, misy ny eny Ambobao, misy ny any Folopointy, misy ny ao Tamatavy, misy ny amin'ny Mazanga, misy ny any Fort Dauphin, misy ny eny Ambohidratrimo. Tsisy tafika tokony na miaramila na zandary afaka andraikitra an'izany rehetrarehetra izany. Ampiasao ny herinao vahoaka, ampiasao ny inona izy teo, ny intelligence anao vahoaka. Fa miteny ianao fa mitranginy roa zany lasa dalo ireo olona. Ary tsy ho tafatsoaka akory ny tokantrano izay isy azy. Satria tonga dia 2 minitra dia midiny ny arabe rehetra. Ary rehefa mandeha tsara ny communication amin'izay zavatra izay, dia miteny ianao fa 2 masovalo io dia vita. Aza vela ho japin'ny mpanao politika satria ny zavatra hitranga eo vao mihetsika eo ianao ka hitan'ny mpanao politika taka ngara valomanana tonga dia izy nitsambikina. Izy ho valiny tolona, aza manan-keo amin'izay fotoana. Izay no mahatonga an'le izy hoe tsy baiky politika avy amin'ny zatsy na izaroa ny andananao eny an-dalambe fa noho ny fahaterena ara-bola, ara-pitadiavana, ara-panahy, ara-tsakafo ary ara-patezerana. Tezitra ianao vahoaka malagasy, malahelo ianao vahoaka malagasy fa ambanimbaniana, patipatiana. Tezitra ianao vahoaka malagasy mahita an'ity 4x4 mainty be amina miliara ny vidiny. Tezitra ianao vahoaka malagasy mahita an'ity nga Pierre Bleu toanazy Madagasikara iray manontolo. Mahaza ihany koa ny mifidy hoe ato ny tolona andehanako e. Tena sahako milaza aminao, sahako milaza antsika malagasy. Ampanetretena fa tsy atao amin'ny Facebook ihany ny tolona sy ny combat ataon'ny akamo. Tsy lavitra amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara ny zavatra ataon'ny akamo any Madagasikara. Efa lasa lavitra tsika toko. Tsy varinina blabla fotsiny tsika. Efa lasa lavitra tsika. Mila mahay mifampijery, mila mahay mifampieno. Satria ny zavatra atao amin'itony Facebook itony dia tsy maintsy resaka tsilobody ihany koa. Satria saripady mety hanimba ny olona, mety hanimba ny dispositif izay mipetraka ny Madagasikara sy ny élément. Mila fitandremana lalina. Ny zavatra marina sy mipetraka sy mitombina dia tsy miaraka amin'ny Andriamatora Valomanana ny akamo. Tsy miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny akamo. Mety misy ao anatin'ny RMDM miaraka amin'ny akamo. Fa safidy ihany koa ny an'ireny olona ireny miditra RMDM, miditra amin'ny ekipa tokony hidirana. Fa tsy faute akory izany ary tsy faute grave. Fa raha vao misy hoe raha Valomanana, amerina ny raha Valomanana ny fitondrana dia negatifa. Ary manohitra an'izany sika. Ny Andry, ny raha Valomanana. Ny Andry, ny raha Valomanana. Mba miangavy ry tompoko, milela-paladia. Ary ny malagasy mahantra mitovy amintsika. Mahantra mitovy aminao no andehanana.
misaotra tanteraka ny olobe ny Toliara. Engane mba izy tokoa ny fandaminana fa nahazanona zany tokony hisokatra ny masontsika Toliara fa tsy ny fanjakana no mikarakaratsika fa ny zanakitsika ihany. Dahoara. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Andriamatoa Frank Sinatra miran'izany hira zany a Fly me to the moon. Taka ny mampatsiahy ny akamatsika Roland Razafimbelo zany. Mandriam-piadanana rahalahy. Ny tompo ombanao amin'ny zavatra rehetra ataonao. Ny tompo ombanao amin'ny fodianao mandry ary ny tompo koa omban'ny fianakavianao anatin'ny fahoriana tompo. Mba miangavy kely tompoko tena mba hifonana mba mifanaja kely tsika ao anatin'le fandarana fa manjary tsy mety veloma daholo eo mandram-peona tompoko. Siniaty zareo. Sosio,
Simba marana, sai mai